Lotony Antananarivo taorian iny fetin'ny Krismasy iny. Tahaka izao ny loto hita teny amin'ny toerana maro tao Antananarivo renivohitra nandritra ny fankalazana ny Krismasy lasa teo, ka tonga nanatanteraka fanadiovana izany ny teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Araka ireto hitantsika amin'ny sary ireto moa dia somary mafimafy ny loto fa isorana manokana ny commune urbaine Antananarivo nanatanteraka ny fanadiovana ireo loto ireo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, aza adino ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha ary ataontsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Araka ny vaovao izay hitantsika miparitaka sy hitantsika malaza moa dia nisy olombofidy amperinasa tratra nitondra sokatra 220 antsokosoko. Tratra ny aliny 4 Desambra tany Morondava Ambohibao anteroka ny olombofidy amperinasa iray sy mpiara-miasa aminy miisa 4 nitondra sokatra antsokosoko. Raha araka ny loharanom-baovao dia tsy nanaiky nosavena izy ireo rehefa hitan'ny mpitandro ny filaminana ny fanolotra valizy. Voasava ihany enefa rehefa tonga tany amin'ny posta teo no nahatana fa ny sokatra 220 isa mbola velona izay no entiny izy ireo. Nogiazana avy hatrany ireo fiara roa ireo. Izany moa ny vaovao nisy teny Morondava koa dia ankafaliana sy ampitiavana no izarako izany aminareo rehetra prahy tanindrazana amiko. Rehefa voalaza sy voaresaka tsika ihany koa moa ny mikasika an'izay dia andeha resika hiresaka kely ny tranga nisy teny Ambatomaro. Haitrano teny Ambatomaro ary lehilahy iray no maty. Lehilahy lehibe 80 taona no namoyiny ainy nandritra ny haitrano ny tranga teny Ambatomaro. Raha araka ny loharanom-baovao ihany koa dia tokantrano telo ihany koa no mahay kila tsy nisy azo raisina ny entany izy ireo ary hatreto dia mbola tsy fantatra ny nahatonga ny afo fa andrasana ny fanampim-baovao ny mikasika an'ity haitrano izay niseho teny Ambatomaro ity. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'izay haitrano izay nitranga teny Ambatomaro izay ndeha resika hilazany zavatra hafa indray. Ity manaraka izay ho resantsika ity indray dia resaka raharaha fikasana fanondranana volamena 3 kilao faingo fito. Efa nampiakatra raharam-pitsarana haingana ny ministeran'ny raharaham-bahiny ary miara-miasa ankaiky amin'ireo tompona andraikitra ny fanadahadiana mba hanatanterahana ny fitsarana araka ny tokony ho izy. Raha araka ny nambarany izy ireo ihany koa dia tsy maintsy hampiharina ny sazy henjana ary tsy azo leferina ny heloka tahaka izao izay sokajina tanteraka ho famadihana ny tanindrazana. Manameloka tanteraka ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny fanaovana hosoka na tafiditra mpiasan'ny ministera. Na tsy ho lazaina amintsika intsony moa dia efa iarantsika mahalala sy ny iarantsika na fantatra ihany koa fa tena nalaza ny resaka raharaha fikasana fanondranana volamena izay miisa 3 kilao faingo fito iny. Nanoloana ireny zavatra nahoraka ireny moa dia nanome hafatra ny ministeran'ny raharaham-bahiny ka iny ny hafatra izay nomeny koa dia ampahafantariko ianareo rehetra mba ahatonga ianareo aharaka foana ny zavamisy fa tsy ho toy ny tompotrano miliono. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'izay re tompoko vavy sy tompoko lahy ndeha resika hilaza ny zavatra hafa indray izay tsara ho fantatra sy ireo rehetra izay tsara ampahafantarina. Fa ity anankiray ity kosa dia resaka fizahantany. Efa migadina ao amin'ny serana ny sambony Toamasina Androany ny sambo Dimon miaraka amin'ny mpizahatany izay miisa 720 ary fantatra fa handao any Toamasina Androany alakamisy 4 Desambra ihany ity sambo ity ka hoan'ny La Réunion ary mbola hiverina hitsidika any Madagasikara hihazo ny tapany avavitra andrefan'ny nosy amin'ny volana Janoary 2024. Fa ity manaraka ity indray dia resaka fampihodina ny kabeson'ny mpanjaka Sakalava Toera ary efa mizotra amin'ny dingana hanatanterahana azy. Tonga nitsidika sy namita iraka tao Antananarivo renivohitra ny masivohan'ny Frantsa ho an'ny harem-bako ka tsy iza moa izany fa Jean-Luc Martinet ny 17 sy 20 Desambra lasa teo. Nisy ny fionany ity farany tamin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina izay notarihiny masivohan'ny Frantsa tao Madagasikara.
Ary nisongadina tamin'izany fa efa mandeha ny dingana hanatanterahana ny fampihodina ny kabeson'ny mpanjaka toera. Nambarany Jean-Luc Martinet ihany koa fa tafiditra ao anatin'ny famerenana ny dignité humaine sy ahafahan'ny olona mitazona ny vakoka araka ireo fifanarahana iraisam-pirenena izany zavatra izany. Nohon' izany dia tsy maintsy mametraka didim-panjakana eny amin'ny filankevi-panjakana araka izany ny ministry ny kolotsaina frantsay ary hanamafisana tanteraka ny fiverenana io karandoha io ao a Madagasikara. Tsara moa ny mampahafantatra ho an'izay mbola tsy mahafantatra ny mikasika an'ity mpanjaka toera ity dia mpanjaka ny Sakalava toera izay notapandoha tamin'ny taona 7 tao ambiky tamin'ny fotoana nahazana-tany any Madagasikara. Nohon' izany moa dia miandry isika ary angatahana amin'ny zanahary sy ny razana mba ho tafiverina soamantsara ity karandohan'ny mpanjaka Sakalava toera ity. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay mpanjaka ny Sakalava izay ndeha arisika hiresaka ny zavatra hafa indray. Hiresaka kely indray ny mikasika an'ny pôly na Eros indray isika sy ny hafatra kely de kely izay nomeny satria rehefa nahoraka moa ny resaka fitandrahana an'iny solika iny dia namerina ny hady hevitra izay nataon'ny filoha teo aloha izay efa nodimandry moa ny olona tao anatin'ny tambanjota ary anisan'ny nanday izany mafy ny filoha Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana izany. Rehefa nahita iny video iny moa i Paulbert Rosy Rahasimanana dia nanaparitaka ary nandefa hafatra kely izy. Toy izao moa ny hafatra izay nomeny Pauli, toy izao ny hafatra izay nomeny Rosy. Hoy radidy tamin'ny androny ary tadidiko fa niresaka taminy aho tamin'izany. Aleo ny harena ao ambanin'ny tany ho an'ny taranaka fa mbola hampy hahavelomana atsika ny ety ambonin'ny fambolena ary ny fiompiana ny rano rivotra masoandro sy ny fizahantany sy ny any an-dranomasina ihany koa. Ary nampiatsiahy zavatra hafa indray ity Paulbert Rosy Rahasimanana ity ny hoe hoy indray izy rehefa notereny mpamatsy vola tanaty krizy. Za tsy hanaiky hamoditra ny fitaterana hanabakabaka sy ny solika izany fa inona intsony ny mahafirenena anay raha ny fiaramanidina ny sambo ary ny solika ianareo no ife azy. Nosy ane izahay hoy hafatra izay nambarany Ratsiraka tamin'izany fotoana izany raha araka ity zavatra izay ampitsahiviny Rosy ity. Raha mandavaky ianao ka mahita petrol, totofo fa vonono ireo ianao sy ny firenenao. Tsy mbola rentable ho antsika ny mitrandraka an'io tsy miroro io fa mora kokoa ny vidiny manafatra raha amin'izao vidiny barila izao. Any aorina any raha miakatra ny vidiny erantany vao azo heritreretina izany hoy hafatra izay nataon'ny Ratsiraka izay mbola nampitsahiviny Rosy hatrany. Vavolombelona niatrika izany ny tenanay hoy Rosy ary fiairananana azy izahay fa saingy ireny moa no nanaovana azy. Zavatra marina izany hoy Rosy ary zavatra tsy lainga tsy honohono fa Pauli conseiller spécial tamin'izany fotoana izany. Izany moa ny hafatra kely de kely izay nomeny Rosy ny mikasika ny fampitsahivana ny teny izay nomeny filoha teo aloha izay efa nodimandry tamin'izany fotoana izany nefa mitady mivoaka ankehitriny ireo zavatra rehetra izay noteneny sy ireo zavatra rehetra izay tsy nekeny tamin'izany fotoana izany. Ary iza moa tsy mahalala, iza tsy mahay fa Rosy dia anisan'ny taizan'ny deba ary Rosy dia anisan'ny taizan'ny Ratsiraka. Tompoko vavy izy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia ankasitrahana eram-po erantsena ianareo navitana hen ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavenay resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.